mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiravatsika rehefakotraty dia talata fahadimy ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko voalohany andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 Luka toko voalohany andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia feno fanahy masina Zakaria irainy ka naminany hoe isaorana anie ny Tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandrom-pamonjena ho antsika ao amin'ny taranaka Davida mpanompona izy, arak'izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra makahala antsika, manefa famindrampo amin-drazantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika mba azontsika nompo azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany avo indrindra satria iankohoka eo anatrehan'ny Tompo ianao hamboatra ny lalany, hanome ny olony fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny elony noho ny halehiben'ny famindrampon'Andriamanitsika. Izany no mpisahany mazava avy any amin'ny avo ho antsika mba hanazava izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloky ny fahafatesana sady hanitsindihantsika ho amin'ny lalam-piadanana. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny 570 ry havako no le entina mampahery anao amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny rehetra iainantsika. Afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Matetika any amin'ny krismasy no mamakina ity Luka toko voalohany ity satria tandrify indrindra tamin'ny fahaterahan'i Jaona mpanao batisa, fanomana amin'ny fahaterahan'i Jaona mpanao batisa ary fanomana koa ny fiavian'ny krismasy no matetika andrenesantsika ity Luka toko voalohany ity. Fa amin'izao andro ankehitriny izao kosa dia ao anatin'ny karemy no anomezana antsika zany zara-mofinaina izany. Dia ny andiny 570 izay tandrify antsika no ampaherezana anao ry havako amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Ohatrany somary ataontsika hoe sarotrarotra raisina koa le teny le hoe amin'ny fahamasinana ahoana moa ary amin'ny fahamarinana ahoana moa no ahafahantsika mijoro manompo an'Andriamanitra. Raha ohatra ka somary averenantsika adika tsaratsara koa le fehezanteny efa fanotsiana faheniny ty ampelantanantsika ity, zany efa no atsaraina be mihitsy le dikateny fa azo adika koa manao hoe eo anatrehan'Andriamanitra, andehanantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana amin'ny andro iainantsika. Na koa adika hoe mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra, raha mitrisaka kely eo amin'ny ambonitsika, mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra dia ho masina sy marina isan'andro isika eo amin'ny fiainantsika. Ho masina sy marina eo anatrehan'Andriamanitra isika mba hahafahantsika manompo azy, dia tsy maintsy ho masina sy marina isika eo anatrehan'Andriamanitra. Na koa hoe mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra, ahafahantsika mandateraka ny fanompoan'Andriamanitra dia mila mandeha na ilaina ny andehanantsika ao anatin'ny fahamasinana sy ao anatin'ny fahamarinana amin'ny fiainantsika isan'andro.
no zany dia teny matanjaka be anankiroa le hoe ampelantanantsika tentsika hoe fahamasinana de teny matanjaka be zany ao anatin'ny soratra masina anarivony zany teny zany ao anatin'ny miteny mitovitovy hevitra aminy raha tambatra ro teny anankiroa reo dia hatrany amin'ny testamenta aloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao le teny hoe fahamasinana dia voambolana ampiasain'ny Luc dia osteoteki lay teny hoe osioteki teny hoe osioteki dia avy amin'ny teny grika hoe osios ny teny hoe osios dia teny hoe fahamasinana zany osios lay hoe masina dia milaza olona mpivavaka saingy tsy hoe mpivavaka amin'ny alalan'ny teny tsy zay loatra tsika masatra miteny hoe mpivavaka de midretrika hoe olona mahay miteny be zany olona fa le teny hoe osios zay teny hoe osioteki dia mpamary toetra ny teny hoe osios dia milaza hoe olona mpivavaka olona mpanompon'Andriamanitra saingy lay fomba fanompony dia olona mpanompo an'Andriamanitra mpivavaka amin'ny fanajana ny fomba mpivavahana ny rite zany sy ny seremonia zay le mpivavaka tiana resahana eto le mpivavaka tiana resahana eto zany dia tsy hoe mpivavaka amin'ny fiheverantsika protestantazy hoe olona mino olona tia soratra masina fa tsy zay loatra fa mpivavaka amin'ny fiheveran'ny jiosy azy ny antsoiny hoe mpivavaka zay ny teny hoe osios ny ataon'ny jiosy hoe osios masina teny hoe olona zay tena mpanaraka arabaky teny ny fomba mpivavahana ohatra hoe ohatra zany raha amrerantsika zany de atao hoe mpivavaka teny hoe raha faritana amin'ny teny hoe osios de hoe olona mpanaraka be an'io liturjia io zay zany antsoiny hoe osios hoe ity le fomba mpivavahana zao ny fandaminana atao anatin'ny fiangonana ohatra izao ny satria rite ny resahana rehefa miteny hoe osios de rite fomba dia ohatra zay mahatonga an'io hoe Jeremia no miresaka an'io satria Jeremia mpisorona fantatrao tsara ny dikany antsoiny hoe fisoronana amin'ny Jeremia amin'ny Zakaria zafady zay ny dikany teny hoe Zakaria mpisorona nanao an'ity vavaka ity mazava ho azy Zakaria mpisorona raha injaonina Paonao Batisa zay manao zava-dehibe ny rite na ny fomba na ny atsipriana tsy anao hoe fomba zava-dehibe amin'ny mpisorona zany raha mamaky ny epistile an'ny Hébreu ianao mamaky ny Leviticus ianao dia atsipriany mihitsy hatramin'ny fitafiana ny fomba famonoana ny sorona ny karazana fanatitra zany rehetra zany no mahatonga ny Zakaria anome toerana lay ataontsika hoe osioteki ka mahatonga ny hoe osios masina amin'ny Zakaria zany ny antsoina hoe masina de zao olona tena manaja n'iny fomba iny iny atsipriany iny zay tsy asiana latsaka mihitsy toy hoe Zakaria manao hoe raha ohatra ka hajainao tsara iny fomba mpivavahana iny raha hajainao tsara reny rite reny de izao afaka manatona afaka mijoro ao anatren'Andriamanitra ianao am'izay ataonao mazava be zany amin'ny Zakaria tsika satria mpisorona izy fa ny faharoa dia raha ohatra ka mijery tsika ny teny faharoa dia ny hoe fahamarinana dia dikaiasune ny ampiasain'ny Luc ny teny hoe dikaiasune zay justice hoy hoy avy amin'ny teny frantsay fa tsy justice fa tsy vérité tsy akory dia dikaiasune de justice zany hoe zavatra rariny tsy hoe marina fotsiny fa rariny de marina zay mifono zavatra arajariny raha somary mandroso kely tsika amin'ny dikany teny hoe dikaiasune dia avy amina teny hoe dike izy io zao miteny hoe dike zay avy amina zay nalaina mitovy dika koa miteny hoe deika na dika izay azo dika hoe lalak'izorana na zotra arahana direction na hoe ligne marquée zany hoe lalana arahana ny dikaiasune zany dia milaza zavatra ataontsika hoe toromarika milaza zavatra zay taridalana milaza zavatra zay tondrozotra tokony andehanana ary rehefa mitentsika hoe tondrozotra tokony andehanana lalàna tokony andehanana de zavatra hita maso zany zavatra azo tsapahitanana zany zay mahatonga azy hoe mifanakaiky amin'ny lalàna izy satria dika mifanakaiky amin'ny hoe Torah izy ny dikaiasune de somary mifanohitra amin'ilay misy hoe dikaiasune to amin'ny tontolo mpitenenana jiosy
grika dika Iesu ny hoe tsy tokony adonana fa lioka dia miteny amin'ny fiangonana pagano kretiana na miteny amin'ny jentilisa kristianina izy dia rehefa miteny dika Iesu ny dia mifanohitra amin'ilay antsoina hoe temisa ao amin'ny kolotsaina grika izay nanoratany lioka ny filazantsarany dia misy antsoina hoe temisy. Ny temisa dia marina ihany mitovy amin'ny teny hoe dika Iesu ny hoe saingy marina ataontsika hoe miovaova. Rehefa mitentsika hoe dika Iesu ny dia marina manaraka lalana anankiray mahitsy na manaraka toromarika mazava, fa rehefa mitenina hoe temisy dia marina izay miovaova, arbitraire ny fiterinareo azy. Am'izao androna antsika zao mantsy rehefa miteny hoe marina tsika dia manaraka an'ilay temisy, zany hoe satria moa tsika zao androna antsika zao dia marina miovaova araka ny toetrandro, hoe marina fa eny marina angely izy fa miankina am'le olona le izy, marina angely izy fa zao kosa angeny tokony ho izy, marina ange fa izay marina angefa izao zay no antsoina hoe temisy. Fa ny dika Iesu ny tsy hoe marina angefa, zany hoe tsy zavatra isalasalana, tsy zavatra hoe miovaova, fa ny dika Iesu ny dia marina manaraka tondrozotra anankiray mazava, marina manaraka anankiray lalakizorana. Zay mahasamihafa an'ilay hoe fahamarinana dika Iesu ny ampiasain'ny Paoly fa tsy lay temisy zay nampiasaina amin'ny fantatro amin'ny fiarahamonina, tsy nampiasain'ny Paoly mihitsy ny teny hoe temisy satria marina arbitraire, marina izay mety miovaova, marina hotsika manao hoe io tsy misy hafa am'izao andrina antsika zao am'izao andrina antsika zao dia relatif amin'ny fahamarinana, zany hoe mety marina an'io tsy marina rapitso, ny marina ny andafy mety tsy marina eto, ny marina aminao tsy marina amiko, zay le temisy. Fa tsy zay ny ampiasain'ny Luka eto fa tena marina araka lalakizorana arak'ilay deika na diky hoe ty le lalakizorana. Rehefa vaovao fery zay teny zay mazava tsara reo teny anankiroa reo, inona ary ny hevim-panahy teraky ny hoe itsika de tokony andeha amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fahamasinana, afaka manompo an'Andriamanitra tsika rehefa mandeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Fahamasinana moa ny lasa aloha ho azavaintsika ny antony, nahoana tsy ny fahamarinana ny lasa aloha amin'ny Luka fa nahoana ny fahamasinana lefa ny Luka aloha. Zay manao hoe afaka manompo an'io Andriamanitra io tsika rehefa mandeha amin'ilay fahamasinana sy mandeha amin'ilay fahamarinana, na koa afaka manompo an'Andriamanitra io tsika raha toka masina sy marina isan'andro. Dika zany dia izao, rehefa tentsika hoe fahamasinana dia hotsika teo dia lay fomba ilay fomba zany, raha toka ampiarina zany dia izao manao hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Rehefa miteny hoe fahamasinana antsika zany dia fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa mitentsika hoe fahamarinana dika Iesu ny dia ny hoe marina eo anatrehan'ny olona. Olona manahoana zany no afaka manompo an'Andriamanitra? Raha ovintsika no afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro dia olona izay marina eo anatrehan'Andriamanitra isika, sady mety marina koa eo anatrehan'ny olona. Rehefa mitentsika hoe dika Iesu ny dia lay eo anatrehan'ny olona zay, izaho mifandray aminao no antsoina hoe dika Iesu ny marina eo anatrehanao. Ary rehefa miteny hoe osioteki dia marina zany eo anatrehan'Andriamanitra. Indray mantsy zavako malala ny kristianina dia indraindray nitsindriny mafy ilay hoe ilay fahamarinana mitaha amin'Andriamanitra. Hoe za nge marina eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mampaninina azy fijerinao na diso na tsy diso ny zava-dehibe amiko dia marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy zay ho Zakary, tsy zay ny olona afaka manompo an'Andriamanitra. Fa afaka manompo an'Andriamanitra ny olona rehefa sady marina eo anatrehan'Andriamanitra izy, marina eo anatrehan'ny olona izy. Somary sarotsarotro zany afatry Jeremia, zany afatry Zakary zany azafady, somary sarotsarotro zany afatry Zakary zany hoe olona marina eo anatrehan'Andriamanitra rehefa marina koa anatrehan'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona aminy. Dia eto zany manafatra Zakary manao hoe raha tianao mendrika afaka mantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, akasitran'Andriamanitra dia zao miditra aza sarahana ny fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana miaraka amin'ny olombelona. Ndraindray koa nefa ny ataon'ny olona zava-dehibe ny fahamarinana miaraka amin'ny olombelona, fa amaivanina le fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra nge fahasoavana ve
tsy zava-dehibe andriamanitra rehefa manaja lalàn'andriamanitra za nge tsy mangalatra inona moa ny andanako any am-piangonana za nge tsy mangalatra inona moa ny andanako any am-piangonana za nge tsy mijangajanga inona andanako any am-piangonana za raha tsy manao an'izao misy aza makany am-piangonana mandeha makany lafa reny ara tsy manao noho ny asa soa ataoko za nge manao asa soa foana ohatran'za tsy makany am-piangonana indray ara nytao tsara no reny le makany am-piangonana ndreny de reny olona reny indray le manao toerana manome toerana fotsiny nydika iosone no za nge manao asa soa tsy voatery any am-piangonana koa e za nga moa mangalatra za nga moa mandainga za nge mety tsara ny fiainako e dia lasa ilay dika iosune zany lay fifandraisana amin'olombelona no tsy adriny mafy fa maivany indray la fifandraisana amin'andriamanitra de samy diso raha ho Zakaria fa zao no izy alaminao ny fifandraisanao amin'andriamanitra zay le hoe andehanantsika amin'ny fahamasinana de alaminao koa ny fifandraisanao amin'ny olona zay no antsoina hoe mpanompon'andriamanitra tsy hoe olona tsy mamonjy fiangonana olona tsy mivavaka olona tsy manao ny fomba mpivavahana na tsy manompo an'andriamanitra tsy miditra am-piangonana tsy zay zany ny hoe manompo an'andriamanitra diso zay ho Zakaria ary tsy zay mihitsy ny olona zay tadiavin'andriamanitra tsy mitady olona marina eo anatrehan'ny olombelona fotsiny andriamanitra tsy mitady olona mpitady sitraka aman'olona fotsiny tsy zay hoe andriamanitra ary faharoa andriamanitra koa tsy mpitady hoe za tsy miraharaha olona indray tsisy raiko zay fiarahamonina any fa rehefa marina eo anatrehan'andriamanitra de vita mivavaka mifadianina manao akanjo lava tahaka ny vaseho fa tsy raharaiko indray zay vavan'ny olona tsy raharaiko ny nona tsy raharaiko ny sahirana tsy omeko zay mangatakamiko tsy manana olana aminareo indray fa zao ny andray de zao zesy andriamanitra rery ihany de tsy mivavaka koa zay ho Zakaria fa izao zany mila maka équilibre mila maka ainao mandanjalanja ainao miara-miaina an'ireo hoe za dia milamina tsara ny fifandraisako amin'andriamanitra manompo an'andriamanitra zay no antsoina hoe fahamasinana mirindra tsara ny fifandraisako amin'andriamanitra ary dia mirindra tsara koa ny fifandraisako amin'ny olombelona ary zay mahatonga ny Jesoa manazava manao hoe inona moa ny amtinana ny didin'andriamanitra tiavan'ny Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra zay lay hoe osioteki alamino le fifandraisanao amin'andriamanitra ary dia tiavany namanao tahaky ny tenanao zay lay dika iosune lay tenantsika teo manao hoe dikana deika lay fanaovana le lala mahitsy mifandraisana amin'ny olombelona rehefa azonao zay foto-kevitra voalohany zay ny amin'ny hoe olona manahoana moa nakasitran'andriamanitra ny faharoa koa dia sady farany zay entina mampahery anao raha ohatra ka mijery sika ny tontolo ny filazantsara araka ny lioka dia ilioka eto de maminany ny iavian'i Jesoa ny iavian'ny lay mpamonjy ahoana moa no ahavitanao an'izany izy ianao no ahavita hoe mariny ao anatrehan'andriamanitra amin'ny atao rehetra ahoana ny ahatakaranao ny sitrapon'andriamanitra manontolo Paoly manazava amin'io ny Romana 9:7 manao hoe tsisy mahafantatra ny ao an-tsain'andriamanitra fa tsy andriamanitra ihany ahoana no ahafantarana ao an-tsain'andriamanitra raha tsy andriamanitra ihany mahafantatra ny ao an-tsainy ary dia ahoana koa ny fomba hahatanterahanao izay mety amin'ny olona rehetra ahoana no fomba hanatanterahanao hoe manaja tanteraka ny fifandraisana amin'olona ka mahatonga ny olona mety ho sambatra amin'ny fanerasera aminao satria rehefa mitenitsika hoe dika iosune dia ilaitsina hoe justice tsy lay lalàna velona fotsiny io fa le hoe rariny lay tokony ataonao amin'ny olona lay zavatra tokony ataonao amin'ny olona lay zavatra andrasan'ny olona aminao koa aza zay no antsoina hoe dika iosune ahoana no ahafitanao an'izany tsisy mahavita an'izany tsisy mahavita an'izany mihitsy na ray aza tsy havita tanteraka ny anajan'izany hoe osiosy zany tsy priany zavatra tadiavin'andriamanitra indrindra ny Zakaria eto mbola le fomba mihitsy tena tsy prian'lay fomba zay no hoe fahamasinana olombavaka ola manaja ny tsy priany ahoana no najanao tonganao anajanao ny ataontsika hoe ny deika ahoana sarotra be de zay ny mahatonga ny Zakaria eto maminany amin'ny fiavian'i Kristy ao amin'i Jesoa ihany raha tsy eo Jesoa dia tsy vitatsika ny manaja ny fahamasinana tadiavin'andriamanitra amintsika lasa mampijaly mety olona mangirofiry fotsiny tsika satria miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe indrisy tompo izy anao nafaka amin'ity tena ny fahotana ity fantatro zao lay tsara fa tsy ataoko ihany lay tsara
fantatro le dika iosune fa tsy ataoko le dika iosune, fantatro le justice le dika iosune fa tsy ataoko le dika iosune, fantatro lay osioteke tokony ho masina, tokony osiosy tokony ho masina fa tsy vitako le izy. Romanina toko fafito. Iza no amonjy ka tonga ho afaka am'zany totsika hoe tebitebina zany falamelohateny zany hoe mahafantatra nefa tsy mahavita. Jesosy rery any. Paoly ihany mamaly azy Romana toko fafito hoe misaotra an'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy fa tonga olombelona izy, tonga nofo izy, ary nampitoerin'Andriamanitra ato anatintsika ny fanahany. Ka izay toerany fanahan'Andriamanitra ny mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, izay toerany fanahan'Andriamanitra ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, izay toerany fanahan'Andriamanitra no afaka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny marina amin'Andriamanitra. Rehefa malala ny entina mampahainao zany de zao aza mijanona am'lay osiosy izay tenenin'ny testamenta taloha, lay fomba mpivavahana tahaka nataon'ny fariseo, na mijanona am'lay dika iosune tenenin'ny testamenta taloha, fa mila mandray lay fanekempihavanana vaovao ianao ao am' Jesosy. Lay fanekena vaovao hoe Jesosy izay inonao no ahatanteraka an'ireo, hanampy ianao ahatanteraka ireo ary tanteraka eo anatren'Andriamanitra ho anao ireo rehetra ireo. Tsy ianao zany mahatanteraka an'ireo. Raha izany dia tsy ho kristianina mihitsy isika, tsy ho marina mihitsy isika, fa no hamarinina isika. Jesosy no hanatanteraka an'ireo, zay dika ny teny hoe izaho tonga hanatanteraka an'ilay lalàna, hanatanteraka ny lalàna eo amin'ny toerana izay olona mandray sy mino ho Jesosy. Amin'ny fotoana inonao an' Jesosy, amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy de zao tonga osiosy ianao, zany hoe tonga masina ianao, tonga masina ianao ary afaka mahatakatra le sitrapon'Andriamanitra de aza misalasala ary amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy de manjary tonga miaina lay dika iosune, lay fahamarinana, lay rariny ianao ary dia hamarinina ianao. De gaba mety hiteny manaiky de ahoana zany pastera malalaka be, ary mora kely ange izy zany pastera, ay ve za nge za mino an' Jesosy ay sy malalaka be, ka tena namoraina mihitsy, namoraina amin'ny lafiny hoe fahasoavana le izy. Satria rehefa miteny anao amin'ny testamenta telo hoe osiosy de tena ezaka be zany, fiezahan'olona be zany hoe ho masina ao amin'ny testamenta taloha zany, ezaka be zany. Vakio ny bokin'ny Levitikosy ny bokin'ny Deutéronomie fa mafy be hatramin'ny madinika, hatramin'ny hoe akanjo anaovana, fisasana, fidiovana, fifadikana be de be, mavesatra be mihitsy vao tonga hoe osiosy ny olona. Nefa le osiosy raha am'zay fotoan'izay lasa zioga satria tsy atao amin'ny fotsy, atao amin'ny fitiavana fa atao amin'ny endrika ivelany fotsiny. De zay mahatokany hoe miteny hoe nataon'i Jesosy fahasoavana le izy. Rehefa tonga Jesosy de lasa fahasoavana, lasa tanteraka ho amin'ny fotoana inonao an' Jesosy tompo sy mpamonjy, amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy de zao tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra isika. Zany hoe tonga ho azy ao anatintsika, tsy ampianarina n'izany tsongotsika fa tonga ho azy ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra, ary tonga ho azy ao anatintsika ny fitserana ny olona, ny fandalana ny fahamarinana mba hasambatra ny olona. Raha ohatra zany ka olona hoe nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy izy ka tsy hanaja ny sitrapon'Andriamanitra, hoe tsy iraraha ny sitrapon'Andriamanitra de tsy azo lasainao nandray an' Jesosy izy. Raha ohatra ka kristianina nandray an' Jesosy nefa tsy mba manana fangorahana, tsy mba manana fitserana ny hafa, tsy manaja ny zay tokony ho an'ny hafa fa manimba ny hafa de zao tsy tena azo lazaina hoe mbola maro toerana ny fanoloran-tenany. Fa ny olona zay nandray an' Jesosy de manana ireo toetr'ireo. Ary raha tsy manana ireo toetr'ireo izy amin'ny fotoana anankiray mety ho menjera, mety ho lavo noho ny asosorana noho ny fankaparana de mahay mibebaka izy. Zay aloha mahay mibebaka mifona Andriamanitra fa tsy voajako indray ny dika iosune anao, ny rarina sainao andrasanao tamiko, to tsy voajako indray lay fahamasinana ntakenao tamiko, lay fifandraisako ny lamina taminao iny, tsy ampivavaka, tsy ampifinoana. Raha ohatra ka efa ao amin'ny tompo isika ka tsy manaja ireo de zao lay fanahy masina ao anatintsika ihany nitaonantsika amin'ny abadisokosy ianao tamin'iny, tsy mety nataonao mandany anao mifona, mandany anao mibebaka, mandany amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra na amboary ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao. Etra mpamakana revako malala zava-dehibe ary ity andininy ity
mba hiavaozantsika fanolorantena am'izao fotoana ny karemo zao de mandeha anara amin'ny fahamasinan'andriamanitra sy amin'ny fahamarinan'andriamanitra amin'izao karemo zao mandehana amin'ny fitiavana an'andriamanitra ny dikany de mandehana amin'ny fitiavana mpiarabelona aminao mba hahafahanao manompo an'andriamanitra fa zay tia ny mpiarabelona aminy zay tia an'andriamanitra no afaka manompo an'andriamanitra ivavakasika tompo am'saronao zay aloha ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay fa raha mpanomponao zay de tianao andriamanitra mitandrina ny didinao ary manao zay ampilamina sy alavoraro ny fifandraisanay aminao amin'i Jesosy. Ny mpanomponao koa de atao aminao anao zay alavorariny ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminy arak'izay teninao raha mbola miankina aminareo de atao zay havananareo amin'ny olona rehetra. De am'izao karemo zao tompo mandiniteny zahay milamina ve ny fifandraisanay aminao, milamina ve ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay. Samy teny anatrehanao ve zay hoe milamina ny fifandraisanay aminao na milamina koa ny fifandraisanay amin'ny namanay. Fantatrao zany tompo de mamelanay. Tao am'izay am'izao karemo zao hanitsy ny fifandraisanay amin'ny namanay ary hanamafy ny fifandraisanay aminao. Raha misy tsy tanterakay de mamelana elokay mamindraso aminay ary avaosy kosa andeha amin'ny fiainam-baovao amin'ny fanompona sy ny fanarahananao. Jereo ny fiainana isan'andro am'izao karemo zao taony mba hiavao, taony mba hiatsara, taony mba ananavina vaovao amin'ny fanarahananao. Jereo ny tokantrano tsirairay, jereo ny mpino tsirairay, jereo zao tontolo zao tompo am'izao karemo zao vangio hibebaka, vangio hitodika aminao, vangio ahatsiaro ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao ao amin'i Jesosy. Saotra tompo. Amen.